Fahitsangan'izy efa nolazainy fa ho resin'iny fahafatesana resiny fahafatesana. dia manaiky
dia manaiky amin'izay misaotra no izany fahasoavana izany misaotra. katrany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo amin'izao vanim-potoana taorianan'i Kristy zao. Zany hoe tany amin'ny année 600 na 500 tamin'ny année 500 taorianan'i Kristy katraty amin'ny année 1500 no misy an'izany vanim-potoana izay natsoina hoe moyen âge izany. Ary io vanim-potoana moyen âge io dia natsoina hoe vanim-potoana maizina. Vanim-potoana ino hoe? Maizina. Maizina satria miaina tanatina aizina ara-kolontsaina ny tao Eropa. Ary io mazava ho azy
rehefa mivelatra kokoa ny kolontsainy ny atao hoe ny ambandany ny fanjakana sy ny fahefana sy ny fahaiza-manao sy ny teknôlôjia sy ny ohatr'izany dia mazava ho azy fa ianao no lasa repère ka izy zareo Europeana no nanome io anarana vanim-potoana io hoe vanim-potoana maizina na ny moyen âge zany. Zany hoe tsy nisy tsy dia tena misy fandrosoana hita taratra loatra tao anatin'io vanim-potoana ny fahamaizinana io na ny moyen âge. Fa maizina indrindra io vanim-potoana io no ny antony ara-panahy izay miaina tao anatin'ny fahamaizinana ny vahoaka tamin'izany, ny aina tanatin'ny tsy fahalalana ny fahamarinana. Zany hoe nitazonina tsy ahalala ny fahamarinana eritrereto hoe ny tenina tiana no nampiasana tao anatin'ny fiangonana ohatra. Izay be deaibe no mamerina mpivava fotsiny tamin'izany fotoana izany. Dia ny baiboly tsy nisokatra ho an'ny olona rehetrarehetra, fa olona voatokana ihany no mahazo mikitika an'izany. Dia apetraka ilay baiboly dia tsofina dia misy vovoka. Ary mazava ho azy no tamin'izany fotoana izany tena vitsy dia vitsy, satria tany amin'ny vanim-potoanan'ny réformation izay vao nisy ny fanaovana printy, dia izay vao afaka nanaparitaka ny baiboly tany amin'ny faritra Eropa eny. Betsaka ny olona niantso ny tenany ho kristianina tamin'izany fotoana izany, fa kristianina tamin'ny basé tamina zavatra finonom-pony, tena hoe tsy mahafantatra izay inony akory ny ankabeazan'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany. Dia indrisy tena nampalahelo ny olona tamin'izany, fa indrisy ihany koa amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Dia ny ankabeazan'ny olona na dia efa mitobaka ohatr'izao aza ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina momba ny fahamarinana dia mitovitovy tamin'izany vanim-potoana ny moyen âge zany ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha jerena ny tsy fahaizan'ny olona ny baiboly amin'izao vanim-potoana efa mazava izao, tsy fantany akory hoe aiza no misy amin'ny inona, indrindrandrindra fa isika kristianina dia tena efa tady hitovy amin'izany vanim-potoana tamin'ny andro ny fahamaizinana izany. Nefa mitobaka ny fanaovana printy ny baiboly, mitobaka efa eny an-tanantsika ihany koa ny baiboly, fa tena memihidina ny fahalalan'ny olona, ny fifankazaran'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Taminatin'izany vanim-potoana moyen âge zany dia mety tsy fidy no an'ny olona ny tsy nahalala ny fahamarinana, fa amin'izao fotoana izao dia misafidy mihitsy koa ny olona, tena safidin'ny olona mihitsy no tsy te halala. Dia sanatrian'izany te hampiditra an'ilay fomba taminy izany vanim-potoana izany hoe aleo raha dia efa nareo ny pastera dia nareo ny mianaran'izany dia ampianaro zay loza be zany raha lasana bava raha ohatra ka izay toe-tsainao momba ny fahafantaranao an'Andriamanitra sy ny soratra masina. Araka-lazay teo hoe manatsafidy isika amin'izao fotoana izao, kanefa misafidy ny tsy halala. Zareo tamin'izany mampalahelo satria tsy nanatsafidy no ezahana ny atao izay hamaizina azy. Fa isika amin'izao misafidy ny fahamaizinana. Fa mijery amin'ny tanora dia mampalahelo, dia tena mampalahelo tiana tsy ao anatin'ny zareo zany etaeta izay hoe andalo na halala bebe kokoa an'izany soratra masina izany, nefa mitobaka ny fahalalana. Raha manaraka ao amin'ny TikTok na manaraka ny Facebook na manaraka ny amin'ny Instagram dia inona ny zavatra matetika arahan'ny ankizy? Zavatra tsy izy tika, zavatra tsy mahasoa koa. Dia nefa ilay zavatra mety mahasoa any amin'ireny tsy dia tena dia izay ilay hoe misafidiny tsy te halala ny ankabeazan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Dia misy namako izay resaka amiko matetika rehefa taparesaka izay milalady hoe tena mila réformation indray isika, mila rivo vaovao, hitsoka fanavaozana sy fiavaozana eo anivon'ny fiangonana. Dia hozy hoe tena marina izany, ilatsika amin'izao vanim-potoana izao zany rivotry ny réformation izany, hitsoka indray amelona zay zavatra tady ho faty amin'izao vanim-potoana izao. Niry isika teo la hoe sola gratia, fa niaraka tamin'izany sola gratia zany sola scriptura, fahalalana ny soratra masina, fahalalana an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Mila réformation zao tontolo izao.
Ary mila réformation na Madagasikara. Mila réformation ny fiangonana eto faralaza. Mila fiavaozana isika. Amen. Ka tonga tsika lina amin'ny zava-panahiko ho anazy zay ny marika ngeza indrindra. Hoe ireo tanora-tsika ireo lasa lina ny amin'ny zava-panahy bebe kokoa noho ny hatramin'izay. Tsy hoe ireo anatin'ny fitizatovo fotsiny fa ny tanora rehetrarehetra na jeune adulte ianao na anatin'izay hoe mbola tena zatovo zay ianao. Eo anazy zay ny signe anisan'ny rezabe hoe tena miaina anatin'izay fiavaozana izay isika. Ny endriky ny kristianisme manjaka amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao dia toma verina indray amin'ilay tantara ratsy tany aminay Moyen Âge. Inona ny zavatra nitranga tamin'izany? Monseigneur, le Papa, c'est le Monseigneur, c'est le mon père, c'est le frère, c'est le ma sœur. Reo no antsoina hoe spécialiste ny Baiboly. Dia tsy malala rehetrarehetra dia ampafantara zay zavatra tenenin'ireo na adiso azy. Dia ekena foana. Dia amin'izao fotoana izao miseho ihany koa izay miverina ihany koa izay zavatra izay. Amin'ny endrika maro samihafa misy endry bisopy ihany na tsy misy endry apôstôly ihany na tsy misy endry mpanompon'Andriamanitra lehibe ra ihany na tsy. Dia fa tsy atao ireo père intsony ity. Fa lasa izay tenenin'ireo no lasa hoe izay obi monsieur. Mila fanavaozana, mila fiavaozana ny fiangonan'Andriamanitra eto Madagasikara. Mila fanavaozana izasy ianao eto faralaza. Aza mety tamana ao anatin'ny aizina rarazana vary, ny aizina ara-panahy. Dia za telaza eto marina fa tsy alahady ny réformation androany fa telaza hoe tena fitahina ny réformation. Raha tsy malala an'izany ianao dia afaka ny fampiresaka aketsika rehefa tonga ditesy kafe rehefa avy eo. Fa satria namerina amin'nony ny fahamarinana fototra maro teo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany réformation izany. Ary teo amin'ny tantara zao tontolo zao mihitsy satria ho an'ny réformation any no nanahitana ny fanaovana prince voalohany. Dia inona ny zavatra natao prince voalohany tamin'izany? Ny tenin'Andriamanitra izay nadika tamin'ny fiteny anglisy sy ny fiteny alemanina tamin'izany fotoana izany. Mila fiavaozana tsika, mila fanavaozana indray fiangonana. Dia fahamarinana anisan'ny verina tao anatin'io réformation io ilay fahamarinana folosifolo jerentsika androany dia tsy inona izany fa ny fisoronan'ny mpino rehetra. Ina hoe fisoronan'ny mpino rehetra. Tendao tsika tena ohatry hoe tsy nanomanantia fa andao maka fotoana fotsika raha ohatra ka ao anatinao ny ahitan'izany fifazam-panahy fiavaozana izany eto anivon'ny fiangonantsika. Raha tena mangetahitana ianao dia tia anasanao tendao hitsangana isika, tendao hivavaka isika, tendao hivavaka mafy eo Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra foazy izahay, tena aoka izahay hiaina an'izany fanavaozana ara-panahy izany, izany réformation izany indray, itoy se réformer izay. Tsy atsona fotsiny izay hoe fiangonana réformer fa tena hiaina anay izany, maha-réformer anay izany. Hoe araka hivavaka tsika raha mety aminao dia tena sandrato avo mihitsy ny feonao androany. Omaly izany fagetaetatsika an'izany fanavaozana avy amin'Andriamanitra izany. Andriamanitra eo tena te hiaraka hivavaka izay androany man'izao fiangonana eto faralaza izao. Tsy tianay izay mba fiangonana hoe eto dia miara mivory eto fotsiny isan-kalahady dia manao izay fombafomba efa mahazatra. Andriamanitra mangataka izahay hiaina anay amin'ny fiavaozana ara-panahy izany. Tsy azo ny fiangonanao Andriamanitra manomboka amin'ny ankizy kely ka hatramin'izay lehibe indrindra eto Andriamanitra dia hiaina an'izany fiavaozana izany. Hotianao bebe, hotin-tenao, akaitohanao Andriamanitra. Andriamanitra raha misy aminay tena mangatsitsika amin'ny fiarahany anao no afampony anao mangataka izay ko hofoazinao izahay, hofoazinao velombelonao indray izahay. Raha misy aminay tena Andriamanitra efa tena ohatry hoe miravoravotanana ny amin'ny fitiavana ny teninao. Andriamanitra velominy indray izany androany, velominy rany izany androany Andriamanitra. Makasitraka anao izay, teranao izay. Amen. Maka mahazo ny toerantsika. Fisoronan'ny mpino rehetra na azo atika ihany koa ilay izy hoe fisoronan'ny olona masina rehetra. Satria zasy ianao ny olona masina, masina isika noho ny amin'ny Kristy Jesosy izay mana masina antsika, ny fidy antsika, ary mbola tsy masina ianao raha ohatra ka mbola tsy ao anatin'izany finoana izany. Teoka voalohany tika raha tsika mijery dia inoko fa hanampy antsika ihany koa ravo anatin'ny fanoratana ireo temoka tsirairay ao anatin'izany.
dia manatin'izay hoe fisoroana ny mpino rehetra zay dia te hiverina makali amin'ny fanomboana mihitsy ako dia ao amin'ny Adamaseva. Sika ve mieritreritra hoe ahitany Adamaseva ny amin'ny fiainana mandrakizay sa tsy? Iza mieritreritra hoe mieritreritra ny ahita mahatsangakeo le tanana. Iza le hoe tsy mahita. Iza le hoe sady tsy mahita ny mahita. Za no mieritreritra hoe ahita anazy sika e. Satria notafian'Andriamanitra lay odi-biby izay nendriky ny fitafianan'ny Kristy ao anatin'izay dia za mieritreritra tena ahitany Adamaseva n'Andriamanitra fa tsy tanteraka izy ireo napiditra ny fahotany izy ireo fa za mino an'izany hoe ahita anazy. Adabe Adama sy bebe e. Teboka voalohany dia hoe Adamaseva mpisorona voalohany. Donc etsika ho ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo dia mandingana kely andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo indray. Genesis toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo dia fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary vovotany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary ny fofonaina mahavelona ny vahavolona dia tonga olombelona izy. Ary Jehovahandriamanitra nanao sary tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay miforonina. Jereo tsara makeo tsara. Jehovahandriamanitra nanao an'izao. Jehovahandriamanitra namorona. Jehovahandriamanitra nanao sary tao Edena. Ary Jehovahandriamanitra mitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovahandriamanitra nandidy ny rahalehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty koa ianao. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha ireny rahalehilahy dia nanaovako faly sahaza ho azy. Rehefa avy eo tsika ao amin'ny teboka manaraka eo hijery akaiky kely amin'ilay hoe mpisorona fahaza natao ohatra amin'ilay hoe inona ilay sensematika iresako an'izay resaka mpisorona izay fa ho azonao tsy kelikely eo ihany ilay izy. Fa rehefa mijery isika ny amin'ny toerana nametrahany Jehovahandriamanitra ny Adamaseva dia tao taiza moa? Tao amin'ny saha Edena na ny zaridaina Edena. Napetrak'Andriamanitra tao dia io saha Edena io dia azontsika ampisoina hoe tempolo voalohany satria tao no nifaneraserahan'ny Adamaseva tamin'Andriamanitra. Niresaka izy ireo. Ary rehefa jerentsika dia hoe miteny mivantana tamin'ny rahalehilahy mihitsy izy. Jehova mitondra rahalehilahy ka namponina azy tao. Jehova Andriamanitra nandidy tamin'ny rahalehilahy nanao hoe niazo rehetra tao amin'ny saha. Jehova nanao hoe tsy tsara, izany hoe nisy conversation ary nisy fifandraisana teo anivon'ny olombelona voalohany sy Andriamanitra tao anatin'izay saha Edena izay atsotsika hoe tempoly voalohany izay. Ny ao amin'ny tempoly no toerana fanaovan'ny mpisorona ny asa fisoronana sa tsy zany? Ary tsotra ny asa fisoronana tamin'izany fotoana izany dia tsy inona fa ny fifaneraserahan'izy ireo amin'ilay Andriamanitra mpahary an'izy ireo mandray izay directive nomen'Andriamanitra an'izy ireo ary ihany koa mety mamaly eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra hitan'izy ireo tokony hamaliana an'Andriamanitra tamin'izany. Miteny mivantana tamin'ny olombelona Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ary mambara mivantana ny sitrapony araka ilay vakintsika teo. Izy ireo zany mpisoron'Andriamanitra teo amin'ny zava-boary rehetra. Ary rehefa niteraka izy ireo dia ihany koa nampifandray an'Andriamanitra sy ny zanany ao anatin'ny zavatra rehetra zany. Ahoana moa ny ahafantarantsika an'izany? Satria misy ilay anankiray Abela nahay nanao an'ilay fisoronana teo anatrehan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Tsy ahay fotsiny amin'izany izy raha tsy misy fampianarany Adamaseva an'izy ireo ny amin'izany hoe misy Andriamanitra ary ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, ilay fisoronana teo anatrehan'Andriamanitra dia nampianarana izy ireo azy. Tanatin'ny fisoronan'izy olombelona voalohany ireo ihany koa ny asa izay nosahan'izy ireo izay nivakitsika teo hitandrona ny saha sy ny rehetrarehetra. Efa anisan'ny endrika asa fisoronana eo anatrehan'Andriamanitra izany asa fitandrimana ny saha izany. Ny faharoa teboka faharoa dia hoe resaka fanatrehan'Andriamanitra ny asa fisoronana. Resaka fanatrehan'Andriamanitra ny asa fisoronana dia mbola tsy ala ao amin'ny Genesis ihany tsika fa ao amin'ny fahalavonitsika mijery eo amin'ny teksany Genesis fahatelo andininy fahavalo
dia ndao antsika amaky Genesis 3:15 anandrean'i Jehovahandriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa ho ariva ny andro ary raha lehilahy tsy nivadiny niery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny saha. Io lay matoateny voalohany hitantsika eo amin'ny 15 iny tokony ho jerentsika kely. Rehefa nandre any Jehova Andriamanitra, zany hoe rehefa niainan'ilay fahalavona zareo dia avy eo nandre an'Andriamanitra tonga. Dia teo ihany koa no ahafahako manamara an'izay hoe ilay fisoronana dia resaka fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha reny Adama sy Eva izany. Io fanatrehan'Andriamanitra mety niainan'izy ireo io dia tampifaliana talohan'ny fahalavona niainan'izy ireo an'izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Rehefa mandrehan'Andriamanitra izy ireo tsy voasoratra ao moa zany fa azosika an-tsaina hoe nandre matetika an'Andriamanitra izy ireo dia fifaliana ho an-dry zareo aloha tamin'izany fotoana zany. Fa teto nandre izy ireo zany hoe natsapa na eno ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy nilamina intsony. Io lay fisehoana ny fanatrehan'Andriamanitra io, ilay fisehoana fanatrehan'Andriamanitra ilay hoe manifest presence of God, na hoe lay mampahafantatra izy fa eo samy hafa kokoa amin'ilay hoe fantatsika rehetrarehetra hoe Andriamanitra manerana na omniprésent Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana fantatsika rehetrarehetra zany hoe omniprésent izy amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra izy. Fa Andriamanitra io nefa misafidy ny ampisehony tena tahaka n'ilay teto hoe nandrean'i Jehova i Adama sy Eva. Dia ao anaty tikstontsika ao anatin'izay hoe manao asa fisoronana na ny mpisolona rehefa tiana hiverina hianka ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray. Tahaka hoe mpanoty izy tsy mahalala an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany akory fa rehefa hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra dia miara-miasa amin'Andriamanitra isika dia mahatsapa mandre an'Andriamanitra indray ilay olona, mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra indray ilay olona. Dia nisan'ny tanjona anatin'ny fisoronana izany dia izay le hoe fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay anaovana an'izany asa izany. Teto dia miibana izy amin'ny endriny miibana hoe negatif, hoe lasa tsapan'izy ireo intsony izay fanatrehan'Andriamanitra izay. Mety nanao an'ilay asa fisoronana ihany izy teo aloha fa tafiditra ilay fahotana dia miala izay le fanatrehan'Andriamanitra izay. Tsy natsapa ary tsy hoe miala fotsiny fa lasa natahotra amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra mihitsy azy ka lasa niery izy ireo. Dia izay nidinako amin'ny teboka fahatelo mbola ao amin'ny Genesis 3:15 io vakiko indray le izy hoe ary nandre an' Jehova Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny say izy rehefa ho ariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadana naninona niery na hoe nandositra ny tavan'i Jehova tao anatin'ny hazo tao amin'ny saha. Le teboka fahatelo dia hoe simba ny fahotana ny asa fisoronana voalohany. Simba ny fahotana ny asa fisoronana voalohany. Rehefa nanota Adama sy Eva dia lasa tsy nafinaritra an'izy ireo intsony ny fanatrehan'Andriamanitra. Lasa tsy zakan'izy ireo intsony ny fanatrehan'Andriamanitra dia lasa niery izy ireo, lasa nandositra an'Andriamanitra izy ireo. Ilay fifanaraserana nirindra sy nafinaritra teo aloha dia lasa tsy zakan'ny olombelona voalohany intsony noho ny amin'ny fahotana izay tafiditra tao anatin'izy ireo. Satria Andriamanitra masina, Andriamanitra masina tsy zakan'ny maloto dia mazava ho azy fa ny andro vaholana ho an'izy ireo dia nandositra an'izany fahamasinan'Andriamanitra, izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Amin'ny lafiny iray tsy te halalan'Andriamanitra ny mpanota. Izay ambara soratra masina zany efa mamaky ny Romana sika anatin'ny famakivatena ny bokin'ny Romana sika amin'izao amin'ny vakiteny isan'andro efa mamaky moa zany efa mifarana. Efa mamaky. Fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa eo ihany izay le hoe tsy te halalan'Andriamanitra izay ny olona fa tena tsy zakan'ny mpanota mihitsy ny hanafika ilay Andriamanitra masina ka mandositra ho azy izy. Dia rehefa mitohy ihany isika tafiditra ny fahotana dia mitohy isika amin'ny
atemoka faefatra tonga dia mandingana ali amin'ny raha-pisoronan izay nataon'ny levita. dia temoka faefatra le hoe ny levita foko-pisoronan'ny fanekena taloha. dia afaka mijentsika amin'ny nomery 7:17 ka hatramin'ny 9:10. Numéry 7:17 ka hatramin'ny 9:10. Aza manafa mbola hojereka le ho anelanelan'ny lay vanim-potoanany ny asan'ny levita sy lay vanim-potoana nanomboka teo amin'ny fahalavona zay tsy nisitrahany Adama sy Eva intsony sy ny olombelona alay fanatrehan'Andriamanitra mahery vakitsika ary apetrao anatrehany arona sy ny zanany levita ka atero fanatra Eva ho an'i Jehova izy ary ampiavao amin'ny zanak'Israely ny levita dia hoay izy. Ary rehefa afaka izany dia hiditra ny levita hanao fanompona ao amin'ny trano fionana dia ho diovinao toy izany izy ka atenao fanatra Eva fa efa nomena ho ay avy tamin'ny zanak'Israely mihitsy izy ho solony izay voalohany teraka rehetra dia izay lay matoa rehetra amin'ny zanak'Israely no nalalako azy ho azy. Eto zany Andriamanitra nampiavaka nanavaka ny foko-pirenen'ny Levy. Nisy foko-pirenena firy moa ny taranak'Israely? 12. Dia ny foko-pirenen'ny Levy io no natokana manokana anao an'izay asa pisoronan izay. Dia zany hoe ireo levita ireo no foko-pisoronana. Manomboka teo zany dia raha mijentsika ny teo alohan'ireo rehetrarehetra dia mahitsika ny Noa izay izy rehetra tamin'ny anisan'ny pray mihira aminazy indray mihira taminy no nanao an'izany fisoronana izany. Genesis 4:20. Hitantsika ihany koa i Abrahama, Isaka, i Jakoba izay hoe tsy rairay individuel. Mahita eny pitsika ao amin'ny Genesis ny tantaran'ilay mpisorona sady andriana Melkizedeka izay mpisorona teo anatrehan'Andriamanitra izay endrika Jesosy Kristy amin'ny lafiny iray. Fa nanomboka teo amin'izay rehefa nifidy ny taranaka Levy Andriamanitra dia hoe avy ao amin'ny taranaka io ihany no hany afaka ny mpisorona. Dia izany hoe voahika daholo izay ankoatran'izay rehetrarehetra ny amin'izany raha-pisoronana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary io no tokony hifanitsika indrindra ny amin'ny fanekena vaovao izay efa atsidiko sahady hoe raha tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka ny mpisorona mihitsy nizaniza ivelan'io foko anankiray io. Dia noho ny fanekena vaovao amin'ny Kristy Jesosy dia afaka ny mpisorona avokoa ary ho resahako izay amitemoka manaraka aveo. Fa ndao hifaniko amin'ity hoe ny levita foko-mpisorona ny fanekena taloha ity isika. Olona voafantana, olona natokan'Andriamanitra ary nanaovana seremonia manokana, fanadiovana manokana. Satria mbola hiresaka an'izay resaka madio sy maloto sy masina izay rehefa avy eo. Nanaovana an'izany seremonia rita samy hafa izany ny tananak' Levy tamin'ny fisoronana tamin'ny fanekena taloha. Ny zavatra nataon'ireo tananak' Levy ireo dia mitondra ny zanak'Israely ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, anaran'ilay efitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Ary tamin'izany ny sistema nampiasana dia ilay fisoronana amin'ny alalan'ny famonoana biby, fanaterana fanatitra samy hafa, anesorana ny fahotan'ny olona dia mahatonga ny olona indray ho tafavana amin'Andriamanitra. Kanefa izany fotoana zany asa fisoronana nataon'izy ireo izany dia anisany asa fisoronana nandreraka. Satria eritrereto firy amintsika zao tamin'ny androany nanoa izay mila tsy maintsy mandeha manatona any amin'ny tempoly na any amin'ny taberna kely anatitra zavatra ho amin'ny fahotantsika. Izany hoe asa tena tonga dia tena ampiraintoa zay natoan'izy ireo tsy nanao zavatra hafa akoatra n'io asa io, asa fisoronana io ihany. Satria tena miconsume, satria betsaka ny fahotany zanak'Israely. Dia izay ny zavatra nataon'izy ireo, ny apody ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay ny resahako hoe anisan'ny zavatra ngeza be ao anatin'ny fisoronana dia izay le fanatrehan'Andriamanitra izay hoe manaisitra n'ilay fahotana izay efitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra dia hiverenan'ilay fanatrehan'Andriamanitra indray eo amin'ny fiainan'olona pour une courte durée. Et ainsi de suite. Dia eritrereto fa miverimberina foana izay système izay. Zavatra anankiray nefa ny anisany nafinaritra ao anatin'izay le hoe ny fidianan'Andriamanitra ny levita izay
ho anisan'ny fompisoronana tamin'ny fanekena taloha. Dia efa takany maneho taratra amintsika sahady hoe efa nianako ilay système teo aloha hoe olona tsirairay no hanao an'izay asa fisoronana izay ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ampiverina izay ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'ny olona. Fa efa miveratra kokoa hoe fokom-pirenena izay amanetsana ny isan'ny levita tamin'izany fotoan'izany manao ny asa fanompoana samihafa eo anivon'ny tabernakely sy tao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Hitan-katelazy hoe mbola avy zao zavatra zao, fa hifidy olona avy amin'ny fokom-pirenena samihafa ampindray androany ho lasa mpisolona masina eo anatrehana noho ny amin'ilay asa fisolonan'ilay mpisolona be anankiray. Fantatsika fa ambarany boky Hebreo Jesosy Kristy ilay mpisolona be tonga lafatra ho antsika tsiraray avy. Dia zay hoe ampivelatra ny asa fisoronana izay nefa tao anatin'ny fon'Andriamanitra ka nanomboka teo efa nihitatra indray ilay izy niala avy tany amin'ny ry Noa sy ry Abrahama sy ry Isaka sy ry Jakoba dia nakary amin'ny fokom-pireneny levy dia ny fon'Andriamanitra dia hoe ho betsaka ary izay olona no fidiny rehetrarehetra dia ho mpisorona eo anatrehany. Dia izay no mahatonga antsika ho amin'ny teboka fahadimy hoe ny mpino mpisorona ny fanekena vaovao. Ny mpino tsiraray avy no mpisorona ny fanekena vaovao. Zay ne ilay teneniko teo hoe efa tao am-pon'Andriamanitra zany fa nandeha tsikelikely ilay izy progressive moa izy ny révélation ny amin'ny anatin'ny fon'Andriamanitra. Dia taty amin'ny fanekena vaovao dia fantatsika tsapatsika fantatsika bebe kokoa zany hoe ny olona rehetrarehetra izao sy anao no natsoan'Andriamanitra ao amin'izany asa fisoronana izany. Dia eto dia resaka bebe kokoa anatin'ny teboka fahadimy ity an'izay ilay hoe mpisorona izay. Ny teny grika anakanan'io hoe mpisorona io dia koen. Le anarana aloha efa izy fa izy tsy izy le anarana efa izy fa izy tena tsy izy mihitsy izy tena tsy izy aza raha ohatra ka te hiany comédie delino fa tena mampirisika hoe azaniana anazy le mivolany resaka eny izy koen rehetrarehetra miantsony tena koen fa tsy izy toany satria système na jiosy no tena tia zareo aparitako anatin'izany. Koen zay no teny fototra amin'ny teny Hebreo nakanan'io le hoe mpisorona io. Dika zany hoe hamoko mpampifandray ny olona amin'Andriamanitra. Dia efa hitantsika teo ny asa fisorona tao amin'ny testamenta taloha zay hoe zay tena hoe manao an'izay famonoana biby sy manao an'izay asa fisoronana rehetrarehetra izay teo anatrehan'Andriamanitra fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra iverenany zay fanatrehan'Andriamanitra zay. Fa rehefa tonga Jesosy lay ambalany Hebreo toko faefatra ambin'ny hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia izy lay mpisorona be ho antsika namarana an'izay système teo aloha teo izay. Dia nanova zavatra betsaka teo amin'ny kristiana ny fahazahoana ny mahampisorona ny tsiraray avy rehefa ao amin'ny fanekena vaovao. Sy manova ihany koa an'izay hoe inona tahaka n'inona moa zany zao ny asa endriky ny asa fisoronana amin'izao vanim-potoana izao. Tamin'izao fotoana izany raha ohatra ka tahotra no nanatona ny mpisorona be ny testamenta taloha ny fanekena taloha an'Andriamanitra tao amin'ilay efitra masina indrindra. Tantatsika hoe ny tempoly dia nanana an'izay rafitra izay nefa na ny tabernakely ihany koa misy an'ilay kianja dia misy an'ilay efitra masina dia misy an'ilay efitra masina indrindra. Dia ny miditra ao amin'ilay efitra masina indrindra io indray mandeha isa-taona dia ny mpisorona be ihany no miditra ao. Dia ilay mpisorona be ampanaovana karazana akanjo maro samihafa sy asiana lakolosy miaraka aminazy miditra ao amin'io toerana masina indrindra io. Tsy hoe ty toerana masina indrindra atao amintsika fa fanoharana le izy zay le hoe kianja tempoly dia eo amin'ny toerana masina dia misy an'ilay efitra masina indrindra. Dia tahotra nidiran'ny mpisorona be tao amin'ireny ao amin'io toerana anankiray io. Zay mahatonga anazy ampiarahana amin'ny tady izy. Dia ampiarahana amin'ny tady izy dia tonga ao amin'ilay efitra masina indrindra ka raha ohatra ka hoe mbola maneno ilay lakolosy dia mbola fantaka zany zay hoe very izy aloha. Fa rehefa tsy maneno intsony ilay lakolosy dia satria masina indrindra tsy afaka hoe ny rehetrarehetra miditra ao amin'io dia stonina ilay mpisorona be hivoaka tao. Zay le système taloha. Zavatra mampitahotra no anatonana an'Andriamanitra.
Fa rehefa tonga dia Jesosy ilay mpisorona be antsika izay nanao an'io asa fisoronana ilay endrika teo amin'ny fidiranao amin'ny masina indrindra io indray mandeha tsy mivelona sady tonga lafatra dia nanomboka teo isika dia amin'ny fahasahiana sy amin'ny fifaliana no andraisantsika ny asa fisoronana amin'ny mampino ny fanekena vaovao atsika. Tsy misy tahotra intsony tahaka ny fisorona be isika. Tsy hoe atako hoe sao dia maty rehefa mibavaka andro aloha satria be masina loatra izy fa nao anatin'ny fahotantsika ary isika ka manatona an'Andriamanitra dia raisin'Andriamanitra isika no fahasoavana. Rehefa miaika aloha isika mila miaika fampanoa ary miaina an'izay fiainam-pibebarana izay. Tombontsoa lehibe eo antsika hoe zany lalahy. Dia maninona avelanareo andro bishop sy rianina reny ihany? Non. Avelanareo amin'ny pastera sy ny olona ihany? Non. Mpisorona eo an-tsen'Andriamanitra ianao rehefa mino ianao. Dia ataovy tsara ny asa fisoronanao lalahy. Amen. Tombontsoa lehibe zany dia aza avelan-dala fotsiny fa raiso. Aiaina ny mampisorona anao. Zay le ina moa lay lohatenin'ilay folosifolo androany. Zavatra folo tokony fahazatsika momba ny mampisorona ny mpino rehetra na hoe fisorona ny mpino rehetra. Dia mateny amin'ny kely izay olona fantatra fa mpino eo akaikinao hoe ianao saratra teny amin'ny fotsiny izay eo akaikinao hoe mpisorona hoe ianao raha ao amin'ny Kristy Jesosy. Aloha tsy asitsika an'izay. Tena tahotra tamin'izay izany. Fa amin'izao fotoana tombontsoa. Rehefa mivavaka isika, rehefa manao hira fiderana isika, indraindray na manao zavatra mahazatra aza eo amin'ny fiainantsika dia tiako atambatra sy ampiarahana foana ilay fisoronana sy ilay hoe fanatrehan'Andriamanitra. Mety misy zavatra mondaina ny ataontsika indray mitondra fiara tsika. Fa indray anatin'ny fitondrantsika fiara dia mahatsapa tampoka an'izay zay manifest presence na hoe ny fanehoan'Andriamanitra ny fanatrehany amin'ny fotoana anankiray izay mikasika atsika amin'izay fotoana anankiray n'Andriamanitra izay. Ary tena mampahera ny miainan'io tena hoe io ilay fisehoan'Andriamanitra, fisehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoanan'Andriamanitra ho an'ny mpino. Tena mahatonga anao tena hoe tena tanjara ny anatinao rehetrarehetra dia tena lasa indray ianao. Mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra zava-dehibe zany ndao tena hikatsaka an'izany hangataka amin'Andriamanitra ny amin'izay le hoe fisehoan'ny fanatrehany izay. Fantatsika loatra ho any eo amin'ny présence an'Andriamanitra hoe farisahany soratra masina ihany koa ny izay le hoe fanehoan'ny fanatrehany amin'ny fotoana anankiray izay. Ny fahaenina amin'ilay folo dia hoe ny mpisorona mahay manavaka ny madio maloto ary ny masina. Ahoana hoe manonkevy zany manomboka teo amin'ilay teo aloha teo dia efa miresaka atsika mpisorona amin'izao fotoana izao miresaka amin'ny raha mato-mpisorona sy raha laha-mpisorona zay raha ao amin'ny Kristy isika. Ny mpisorona dia mahay manavaka ny madio amin'ny maloto ary ny masina. Tsy maintsy mivelona kely tsika amin'ilay système ny fanekena taloha amin'ny Levitikosy faraika ambin'ny folo ohatra dia miresaka ny amin'ny sakafo maloto, biby maloto. Misy ihany koa olona maloto. Inona ilay olona maloto ohatra? Ny boka, raha tamin'ny samtaon'ny Israely zany ny boka ninenitra vehivavy mitsivza na vehivavy ao anatin'ny fanifadam-bolana rehetrarehetra hoe mety isam-bolana zany ianao raha matory ranabavy dia maloto foana ianao raha tamin'izao fotoana zany anatin'ny tsaiko telo ka hatramin'ny fito andro. Maloto foana ianao raha tamin'izany système zany. Fa misy ihany koa ny karazan'olona maloto dia nisy nijentin'izy zay tsy misy izy Andriamanitra aza miraha mifampiraharaha amin'ireo nareo. Inona no mampaloto azy? Satria tsy mahalala an'i Jehovah Andriamanitra izy ary tsy manompo an'i Jehovah Andriamanitra izy dia mazava ho azy zava-maloto izy ireny. Fantatsika loatra le biby maloto anankiray mahale tiako be. So ihany fa mifanetena vaovao tsika rehefa manasa an'azy dia tsiko le biby maloto mahafinaritra eny le biby madio anankiray koa tiako be mihitsy ohatra hoe ondry. Fa le biby maloto io koa mahafinaritra atsika manao vazovazo foana hoe raha fantatra hoe any andafitra mety tsy hisy adrena
tsisy anapisorana any andala dia mamataka amin'jesosy anaovananitra spesial zay aloha mane spesial le tipiso azovazy dia misy zavatra maloto ihany ko eritrereto hoe manamboatra trano zany ianao dia anao fa tena nanao trano io dia misy lomotra na misy trizakely dia fa maloto zany zay io trano io tsy afaka hidirana ary anisan'ny asa mpisorona tamin'izany dia asaina zany ny mpisorona ray anina tamin'izany fotoana zany hoe atsona ianao mpisorona ray anina tonga avaty aloha mba hijerikely any tranonay atao inspection daholo zany hoe misy lomotra sa tsy misy tritra sa tsy misy dia zay zany anasanisany anjara ary ohatrany hoe ino moa zany zao ny ohatrany hoe contrôleur zany tamin'izany fotoana zany hoe madio ty masiny ty madio zany afaka hipetrahany ty na hoe vao mahita le zavatra kely tsy mety ty alodany mihitsy ty enjany zany misy ihany koa tranga maloto ihany ko fantatsika le hoe vehivavy mitsidra asa ny sisa sy ny sisa ao anatin'izay ihany ko ny olona mifandray tamin'ny faty dia anisan'ny olona maloto tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy misy andro ajana hoe tsy maintsy hitokanana sy anadiovana misy fomba rituel be dehibe afana midio ho amin'izany zany fa amin'ny mampisorona atsika dia tokony mbola hitoy ihany le fahaizantsika manavaka ny maloto amin'ny madio ary ny masina amen fa amin'ny fomba vaovao amin'ny endriny vaovao misy teny-karaktera anatin'ity fahenon'ity hoe fantatsika fa ireny maloto tao amin'ny testamenta taloha ireny dia endriky ny fahalototsika avokoa teraka maloto ny olombelona tsiraray ary tsy avelantsika amin'ny fahalotony anefany ny olombelona zay teraka amin'ny mahampisorona atsika fa zaratsika amin'ilay fomba hafahany mahadio iala amin'izay fahalotony zay ary tsy adio fotsiny ary izy fa afaka mino masina ho an'Andriamanitra ampafantaritsika azy ny fahalotony any ary efa mandresy lahatra n'izay mahamaloto anazy zay ny fanay masina dia afaka nimiditra amin'izay ilay mpanadio dia ilay rano Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny korino ary mbola manana herika manaka kehitriny manadio ny olona tsiraray avy izay mibebaka manatona azy amen fantatsika dia mikafaroa anatin'izay le fahenon'izay dia hoe fantatsika fa ny diovina isika izay vao lasa mpisorona tsy tamin'ny vatotromba lana zanak'ondry fa ilay zanak'ondron'Andriamanitra masina no nanasatsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fa mbola mitohy manao izay ahamasina atsika hatrany satria mivavaka ao atsika manome ny fanahy masina ao atsika mandrotsaka an'izany fanahy masina ho amintsika tsiraray avy izany zanak'ondron'Andriamanitra zany ary farany hoe fantatsika fa iray ihany no masina dia ilay Andriamanitra telo izay iray ary mitohy manamasina ireo voadio no dioviny manokana tamin'ny rany Andriamanitra ary isika ihany koa ny anjarantsika eo anatin'izay dia manamasina alay masina indrindra ina moa tika an'izany hoe manamasina tena mahatonga anazy tena hoe ho spesial ao anatin'ny fotsika tsiraray avy manokana rehefa Andriamanitra ny resahana tena mibabaka manaiky ako makatoa ako zay le hoe masina ho anao Andriamanitra fa ihany koa mitohy isika ho amin'ny lalan'ny fahamasina dia fantatsika ny misorona androvany fotoana zao dia tokony hahalala an'izany ko le zavatra teny voaresaka ireo fahafito mpiasa ao an-tranon'Andriamanitra ny mpisorona ahoana hoe trano anankiroa ny tiako resahana eto ary mety asa anankiroa ihany ko dia ny voalohany amin'izany hoe miasa ao amin'ny tempolin'ny fanahy masina ny mpisorona Korintiana voalohany toko fahenina fahasivy ny vokatra amin'ny faharoapolo ahoana moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'izy ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy samy hafan'ilay olom-boafidy io olom-boavidy zany hoe ny esprit naloha nafahanao zay miran'izay tsika teo ta grâce marachetera tsy diso ako izay ny jabo hoe novidina isika tamin'ny rano Jesosy Kristy dia aoka hitondra tena tahaka n'izany olom-boavidy izany ary aoka hiasa
ao amin'ny tempoly ny fanahy masina io atonga an'izy io tena hoe tsy angina ny fanahy masina nohony amin'ny fahotana zay iainanao fa ito hiasa hatrany ao aminao anangananao toeran'ny fanahy masina ny ianao itoeran'ny fanahy masina tempoly ny fanahy masina ianao dia misy se comporter miaratsiny amin'ny teny frantsay malagasy fa mitondra tena tahaka an'izay le hoe tempoly zay tokoa ianao any amin'izay misy ianao rehetrarehetrany dia iasao io tsy miasa rery ianao fa miara-miasa anao ny fanahy masina ao anatin'ny tempoly io manatsara io mahatonga io ho toerana madio tahaka ny tempoly tamin'izany fotoan'izany dia azon'Andriamanitra iasana misy ny fanatrehan'Andriamanitra amen eny fitiavan'Andriamanitra anao ao anao izy ilay andrin'ny faharoapolo io atsona isika ankalazan'Andriamanitra amin'iny amin'ny tenatsika zay niresahana atao amin'le akany amin'izany hoe ohatry ny ahoana ny fahadiova-pitondran-tena tokony iainantsika lehilahy atsony ny fanahy masina isika teneny ny soratra masina isika ankalazan'Andriamanitra ato amin'ity tena itsika ity eritrereto hoe ianao zay tsy alehany akory vataratsy no lasa tramin'Andriamanitra velona sy mifeny zavatra rehetra tsy Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra zany ny privilégenao dia tsy mikarakaranao ve io le tenanao tempoly io tsy ankalazanao an'Andriamanitra ve ny fiainanao rehetrarehetra mahatempoly anao amen mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenantsika isika fiangonana tsy olotontsika amin'ny fambotom-pana samihafa rehetra io tempoly io fa aoka adio ao anatrehan'Andriamanitra io tempoly io aza lotona amin'ny fandotom-pana tahaka ny fijangajangana ny fanompontsapo sy ny sisa sy ny sisa ary aza lotona ihany keo amin'ny fandotom-batana samihafa zava-mahadomelona sakafo tsy mahasoa ny fimamona sy ny zavatra maro samihafa dia ty ilay zavatra trano faharoresahana isika miasa ny mpisorona dia miasa eo anivon'ny tranon'Andriamanitra tsika ilay ankonan'Andriamanitra zay le tranomasy ny trano rehefa mitentsika hoe tranon'Andriamanitra ihany keo lafiray dia maankonana antsika tokatranon'Andriamanitra isika ny fiangonana ny tranon'Andriamanitra dia mitondra ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra ny mpisorona tsiraray zany hoe misy andraikitra ny mampisorona anao io fa tsy hoe anarana fotsy hoe zay le mpisorona fa misy andraikitra miaraka amin'izay mahafinaritra fahatsika hoe tsy tahaka ny tamin'ny andro ny fisorona tamin'izany intsony na tahaka ny andro ny tamin'ny andro ny fahamaizina fa miaraka amin'izay misy andraikitra dia andraikitra ao amin'ny mahankonana anao ankonana antsika ny manino ny mitondra ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka manihafa zao a pratika tiako haka ny telefona antsika sika na ny cahier antsika na ny carnet antsika na ny tsy haiko hoe inona ny zavatra afaka ananoty amin'izao fotoan'izao dia ndao sika isafidy olona anankitelo hoentsika vavaka mandritra ty herinandro zao mba masamanao kelintsika anatin'ny sekonda vitsivitsy anarana fotsiny tsy haiko raha tsy fantatro any anarana dia za atao VDP afaka amperimberana aminareo any fa ndao samy manao pratika kelintsika hoe za dia anao an'izay asa fisoronana ao tranon'Andriamanitra hitondra ny vahianina ako amavaka raha tsy fantatrao atotsiny anarako dia afaka hoentinao amavaka ndao masamanao an'izay kely vetivety sika afaka ny vadinao afaka ny zanakao fa ndao matsy titena hoe ao amintsika rery any fa ao amin'ny ivelatra ao anivon'ny ankonan'Andriamanitra fa masamanao an'izay kely sika manomboka lavitsoka hatramin'ny zoma reo olo reo hoentinao amavaka afaka antaninao ny olo akaiky izy moa ny anaranao aza fa tonga dia hitondranao amavaka zay laza ho ny anaran'le raharaty ty afaka hoentina amavaka ny izy tena raisika sérieux ty zavatra ty olona tena tsy hoe mandehandeha fotsiny tsika fa ndao ma samy sérieux daholo tsika dia samy manoratra daholo dia samy hanao an'izany manomboka amin'ny alatsinaino avy zao ka hatramin'izonao avy zao dia reoloreo ho averimberinao hoentinao anatrana tsy maninana tsy hoe tsy fantatro anao izy hoe hoentiko ambavaka aminazy fa hoentiko ambavaka fotsiny izy zay tsy maninana tsy etsy voamaika tsara koa azy maromaro afaka manona zao Michel atody zao tsy hitako eto izy mivady reny afaka hoentina ambavaka ao mba tsy miangatra tsy anitsony zay zao sy mampanankiray izy ave mba marofafatana zay efa navita zafaty navita le anarana telo
mbola amin'ny fotoana kely lamany moan'izay mbola tsy navita fa tody somiora ny anaranay rehefa bolo zay matanakazo be mihitsy na lefatsika tena nareo le tena manana dimy fitondra ambavaka anay aza le mifanakaiky eo fotsy hoe tsy mety tsy jereo le arenamanita olo sekona reo zay vita daholo mba manangatana daholo zay efa navita mamanao fahofatana nakaviadantsika zany efa nanao soran'Andriamanitra zany fahavalo tahaka an' Jesosy sady mpisorona isika nosorona no tempoly sady mpisorona nosorona no tempoly teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia sady izy la resantsika teo hoe mpisorona be izy nitondra ny tenany hosorona teo anatren'Andriamanitra ary nanao izany fisoronana ny tenany izany tao amin'ny tempoly zay ny tenany ihany no tempoly nanaovana zany fisoronana zany tao amin'ny teo a-Getsemane isika ihany keo ambaran'i Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy fafanjaka mpisorona isika zany hoe mpisorona isika amen apresian'ny Paoly ihany keo isika amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ina voasoratra ao vao tamin'ny herinandrotsika namaky an'izay atolona ny tena anareo fananitra velona masina sitraka Andriamanitra dia ino izy dia fanompompanahy ina bikely fanompompanahy mo asa fisoronana mety atao zany amen no matsy ana dia atoko vakiko araka ny tena izy mihitsy le izy koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy dia ampiko hoe ry ranabavy eto faralazy ry rahalahy no nifandrapon'Andriamanitra mba hatotra reo ny tenanareo ho fanaritra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany amen ve afara mbola ambaran'ny Paoly ihany koa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina andiny fahasivy ambin'ny folo fa tempolo ny fanahy masina isika dia mitohy mpisorona sady sorona ihany keo isika no tempoly anaovana izay fisoronana izay eo anatreha'Andriamanitra fahasivy ny asa fisoronana izay ataontsika amin'izao fanompotoana izao dia asa fampihavanana atsoatsika nao alay herinandro ny filazantsara fanambo izay mipetraka amintsika tsiraray avy hoe isan'andro mba tena izarany finoanao amin'ny hafa manodidinanao mpiara-miasa mpiara-mianatra mpiray tanàna mpiray vodorindrina sy ny sisa ianao anatin'izany vanim-potoana zany ary ho raisitsika mpahamatorana zany asa fisoronana zany satria maniny asa fampihavanana amin'Andriamanitra zany asa fisoronana zany zay tsika teo le dikany hoe Cohen dia hoe fampihavanana amina ny olombelona amin'Andriamanitra ozy izy mihirany ndrinana mamonjy izay hoe hampiavana ny olona amin'ny samy olona sy amin'Andriamanitra fitiavana zay lay asa fisoronana ataontsika mampiavana ny olona amin'ny olona sy amin'Andriamanitra fitiavana fa ozy izy aho hoe tokony andeha aloha lay fampiavanana an'Andriamanitra sy ny olona zay vao ny olona sy ny olona amen asa misorona ny fitaoriana ny filazantsara asanao ny fitoriana ny filazantsara kaza miandry ny fotoanany vanim-potoanany herinandro ny filazantsara voanao an'izany fa atao zany dia n'izao rehefa misokatra ho an'ny mpanota ny rindrina manasaraka azy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nahavita ny asa fisoronanao ianao amin'ny mampisoronanao zay mbola Andriamanitra eo ambarika raha tena izy dia mila mpisorona maro ny fiangonantsika mena iza mivonina tena hiasa amin'ny mampisorona anazy zay mahatsarany amin'ny tanana tsika tsiraray ihany alleloia izy eo manangana tsy fidina satria ohatra mipanotanitany ihany pasera dia oetsika fa oleretsy tsy manao kilalao any atsika eto hoe tsy manao modimodiny atsika eto hoe tsy hoe andalina fotoana zao resaka izao fa tena mpahamatorana atsika ny manao an'izany dia ndao ataontsika mpahamatorana zany asa fampihavanana izany fahafolo farany avaria amin'ny Genesis isika dia nandeha tamin'ny système fisoronana tao amin'ny Levita dia niditra taty amin'ny fanekena vaovao
dia nampafantatra antsika kokoa inona ny anjarantsika amin'ny mampisolo ny fanekena vaovao antsika raha mino ianao ny filazantsara dia andeha ho any amin'ny hoavy indray isika manomboka sy miafara ny fanatrehan'Andriamanitra ny tantaran'izao tontolo izao noho an'izay asa fisoronana izay ny anankiray moa Andriamanitra mihitsy any keo tao amin'ny fanombohany no nanao an'izay asa fisoronana izay namono biby atafy amin'ny atamasiva tamin'izany. Raha manao karazana famalitana kely isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia fony teny entre ny Genesisy toko 7 ka hatramin'ny Apokalipsy toko 20 sy ny 20. Izay ny vanim-potoana iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ny talohan'izay vanim-potoana ny tsy fanamatsiny, ny ao aorianan'izay vanim-potoana ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay. Dia talohan'ny fahalavona, talohan'ny edena fahalalona, edena koa ny terme ampiasako hoe talohan'ny edena taloha sy ilay edena vaovao dia fanatrehan'Andriamanitra feno no ny ainana sy hiainana satria tsy misy ary tsy hisy ny fahotana izay hevitra mampisaraka atsika amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ary satria izao ny vanim-potoana amin'ny fisoronan'ny olona masina rehetra dia afaka miaina miapahana izany fanatrehan'Andriamanitra izany sika rehefa tafavana amin'Andriamanitra sy mampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Dia isika hisangana. Teny amintsika hoe raisao mpamatorana ny mampisoronanao. Tahaka anaty mandray an'izany ampahamatorana. Satria mpisorona tsy ny maha-pastera anahy no mahampisorona anahy fa ny maha olona nateraka indray ahy. Dia aoka ianao ihany koa andray ampahamatorana. Dia ataovy misy fampiarantsika mandritra ny herinandro ity ny rapitso ka hatramin'ny zoma anao an'izay asa fisoronana izay ho an'ny rahalahy sy anavarantsika. Misy fantatsika mety hoe mbola ao anatin'ny fahotana, misy fantatsika mbola anatin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra sy nandray ny filazantsara, mbola tsy nibaboka amin'ny mampamitana sy nandray an'ilay fanomezana ny amin'ny fiainam-pivavahana. Dia ndao hitolomantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay ampifaly ny lanitra isika. Amen. Satria hanota iray bebaka hifaliana tsy misy ohatr'izany any an-danitra. Dia hoy aminao androany mifaliry fiangonana amin'ny mampisorona anao. Dia misy fomba fiteny tany aminay na lehibe anay tany amena be izay hoe mientera, mientitra. Zany hoe tena raisao mpamatorana tsara mihitsy. Zany mampisorona anao zany. Ary ataovy mifaliry fa momba anao ny fahasoavan'Andriamanitra, momba anao an'ity ny fanahy masak'Andriamanitra anatin'ny fanaovanao an'izany asa fisoronana amin'ny mampisorona anao zany. Anaotsika aka fotoana fohy anginana dia ametrahana an'izany ilentika tsara ao anatin'ny fotsika sy ny saintsika ny fanahintsika amin'ny famerenako eo telo kanaky 10 sy nalatsika nijery androany hoe Damaseva ny mpisorona voalohany ary resaka fanatrehan'Andriamanitra ny resaka fisoronana simba ny fahotana ny asa fisoronana voalohany ary ny Levita ny tao anatin'ny foko mpisoronana ny fanekena taloha, ny mpino no mpisorona ny fanekena vaovao. Ny mpisorona dia mahay manavaka ny madio amin'ny maloto amin'ny masina. Mpiasa ao an-tranon'Andriamanitra ny mpisorona. Tahaka an'i Jesosy dia sady mpisorona isika no sorona no tempoly. Fasivy dia asa fisoronana, mira asa fampihavanana. Dia farany manomboka sy mefara eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tantaran'izao tontolo izao noho ny amin'ny asa fisoronana nataon'Andriamanitra. Indrindra fa ilay mandrakizay dia tena hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra feno isika, fanatrehan'Andriamanitra tanteraka ary ho akafizintsika izay mino izany vanim-potoana izany, hifaliantsika izay mino izany vanim-potoana izany.